izao ampatsaratsara izay ekonomia atsika malagasy. Izahay manko nataony lalam-panorenana hanakina sy hanaramaso ny fitondrana fa mbola misy koa azadino fa mitondra sosikevitra koa izahay ny vahaolana ne mitombotsokany mahasitena randrena solony aiko dia zany mihaino vaoaka malagasy zany anao mihavatory zany nanera Madagasikara mandeha mijery inona marina ny olana Madagasikara ianao tsy afaka hanome vahaolana raha tsy mahafantatra inona ny olana ka ingay radio tsy mahafantatra inona ny olana eto Madagasikara zay le izy fa ireo olana eto Madagasikara tsy olana ray tsy olana roa tsy olana telo tsy olana dimy tsy olana folo petsaka ny olana eto Madagasikara fa raha firenena mijerena dia tsy maintsy jerenao inona ny priorité de priorité aloha mba hahafahantsika manarina izao firenena zao zany zavatra olana eto Madagasikara dia efa niteny hoe tsika tsy manana maîtrise de l'eau isika tsy voafehitsika ny rano niteneniko zay satria za mandeha tany atsimo problema rano tany avaratra problema rano toetra Tananarivo problema rano tam'izay mbola nisy rano Tananarivo ny omehezanareo rehetra rehefa niteny an'iny hoe misy problema rano na eto Tananarivo satria zany anao miavatory manodidina Tananarivo hoe problema rano ary Tananarivo teo hanana problema rano ato ny omehezana sy teny bom afaka telo volana nanambarako any ananako le vidéo nanomboka tsisy rano toetra Tananarivo satria lac artificiel nataony Jean Rabord no isotsika rano eto dia niteny tam'izay tokony fahamboatra fanondronitsika dia infrastructure atsika mila hovaina ho maîtrisena tsara io rano any ampy misy orana eto fa tsy vo maîtriser tonga ny orana mana problème tsika tsisy ny orana mana problème tsika zay natao hoe maîtrise de l'eau tsy ampy amitsika fa rano misy raha ito Tananarivo ka izay no tokony napetraky ny hoe priorité de priorité rano manaraka ny rano dia ny famokarana fambolena satria ny volatsika rehetra laniny taxe ny vary satria tsika manafatra vary million tonne isa tonne dia tsy maintsy ilaina fa vitatenara-tsakafo zany zavatra tsy maintsy nijerena zany hoe resaka sakafo satria raha réglé io irrigation mandeha koa ty resaka rano maninona zany volana lefa tany amin'ny Barea volana lefa tany amin'ny kianja manara-penitra volana lefa tany amin'ny zavatra tsisy dikany nataony tsisy impact amin'ny raha moa zany amin'ny resaka économie nalefa natao investissement tamin'ny infrastructure ny rano sy resaka agriculture raha zay fotsiny natao ny vita dia androany tsika afaka miteny aminao ao mihatsara amin'ny fiainantsika vaoaka malagasy fa nisy impact amin'ny fiainantsika malagasy le izy zay no itenenako raha za aloha antanina mikasika ny taxe ny raha reo zay raha za manapa-kevitra amin'ity firenena ity asiko taxe ny fanafarana vary mba hanao investissement tsika amin'ny vary gasy amin'izay mamboly dolo ny olona ao anatin'izay zavatra zay dia anjaran'ny fitondram-panjakana no manampy amin'ny resaka fanatsarana ny famokarana tahaka irrigation maîtrise de l'eau tahaka ny fanomezana tracteur tahaka ny fanomezana fitaovana zany rehetra zany tahaka ny fananganana orinasa manao zezika zany no tokony atao nyty fitondrana ty manaraka an'izany resaka énergie problème atsika ne volatsika rehetra arinana amin'ny énergie reo vola rehetra reo dia salamo dorana satria manao subvention any amin'ny dirama any amin'ny pétrolier fa raha isika zay ny vita savofoka sy volobe zay fefa nisy vola zay fefa nisy au société manao azy sady ny hena 10 taona novana tokony fa vita izy zao sady ny hena ny vidin-jiro sady tsisy délestage tsika androany za tsy fantatry ny rajoelona zany tsy haina kory ary na ianao raha mitenany zany tsy haina ino zao zavatra teneninao zany fa raha hiteny ianao iza ny artiste alaina
tonga de fatany tsara ianina ny artiste alaina ianina ny alaina de mba mizezizesta zahay a mandeha tomobile de mba manao live eny de zay ny zavatra fantatry ny ngay radio fa raha resaka économie teneniko zany tsy fatany zany za tsy miteny ratsy ny laky ny arivo fa movie ilaitsika vaoka ny Antananarivo laky ny arivo amitsika miteny androany zao ny rano no tadiaviny vahoaka ny Antananarivo amitsika miteny androany zao ny délestage no tokony jerena ka izany rehetra zany zay no tenenako hoe raha hanontany ianao zavatra anankitelo voalohany de reo aloha hoe rano famokarana eny energie